Faly miaraha basika rehetra mpanaraka sy tapaka natatasy ny tenako androany isika de ndirisadrisika indray ny famtinam-baovao toy ny mazatra trany ka horesantsika am'izany ireto vaovao manaraka ireto anihosy fahatombola isika hoy gouverneur ny fahadry Fiorombe hita fa malagasy ny filohan'ny Rajoelina amin'ny lahady raiky amin'ny 3 Desambra ho avy izao fahasalamana azo atao ny mandefa sosikevitra na fitarainana any amin'ny ministera nanome fanampina miaraka amin'ny sariny ivpanina fa milohan'izay dia azadino ny manao commentaire ambany ity vidéontsika ity mba afahana mandravona andrehitra rehetrena mba hanaovantsika vidéo manaraka eo azadino ihany koa milaiky ny vidéontsika azadino toraka zany hatrany miabone amin'ny sainatsika mba afahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa nesesy tao matatagasy toy izao ny fanaovana azy tsy ampandrela isika fa vetrany tonga de vavany dawary mba fantatana ny rehetra fa taoriny filan-kevitry ny ministra tamin'ny 2 Desambra lasa teo dia misy laharana 1700 afaka antsoina raha tia sosikevitra mikasika ny fandrindram-piterahana namorona compte Facebook koa ny ministera mba ahafahana manome vaovao na mandroso tolokevitra fanatsarana indrindra mikasika ny fanafody fandrindrana ny fianam-pianakaviana eny amin'ny hôpitaly Panjakana raha mahita fanamarihana na vaovao makasika izany isika dia entanana izara izany amin'ny compte Facebook ny ministera trany tsy nilamina ny sainy olombotendry ambony ao amin'ny faritra ity raha nahita ny zavamisy noraisiny larobia fa 7 Desambra lasa teo ny fanambarana milaza fa mijanona ny tombola ao ihosy aoka isika ray aman-dreny rehetra na ara-Panjakana na ara-piarahamonina mba handinika impitikely izay vao hanome fahalalahana ny lalao toy ireny fa manimba zavatra ho izy raha ny fanabeazana ny zanatsika olombanina marina no laram-pahamehana raha ny hiaro ny vahoaka marina no tanjotsika dia voalohany amin'izany ny tsy mampiditra loza atotokatrano mahagaga hoy Dr Ramanjarasoa Christine Eugénie fa tsy lavitry ny EPP Centre 1 no naorina iny kianja fisarihana ny tombola iny nefa dia nomena lalana hiany ary mitabatabaina marentsy hariva mihitsy amin'ny vata mampiakapeo eo ampotitsofo ny zazakely sy ny tanora ambanivohitra mbola mare faratsaina sy ara-panahy izany tsy ny ambahamba ihany koa izy nanome tsiny ny commune nanome alalana ity zavatra ity mitovy amin'ny zava-mahadomelina rehetra ny loka fa de tsika izany norarany razabensika taloha izany miala tsiny miala fondro amin'ny ray aman-dreny manabe zanaka rehetra ety ihosy ny tenako izy raha taraiky ny fanapahan-kevitra niako koa nefa izy fa diso ry zareo tao amin'ny faritra satria nanara-dreny rano araka izany nampiatona io lalao maloto io ary niantso sy nolombofidy voakasika ity raha ity izy fa tsy natao hanao sonia fotsiny izay antsanga tsy aman'olona rehetra izao tsy akory ianareo kely dia ho tapitra ity taona ity ary efa samy mandamina ny amin'ny taona 2024 ny rehetra tamin'ny lakamisy 20 Desambra no nanolotra vary menaka paty savony salovana sy kitamby ary akoho ho an'ireo olona be antitra sy manana fahasembanana tao Antsiranana avy amin'ny député Jocelyne Maxime ireo zavatra ireo ary nampiarahany ny sariny mihitsiny fanomezana izay entina manao fety izy ireo ho izy nisaotra azy moa ireto nazy tombontsoa ireto tamin'izany hita fa mivantana amin'ny voaka malagasy amin'ny alalan'ny RNM sy TVM ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ny alahady raiky amin'ny 3 Desambra izao amin'ny valora alina laha teny famaranana ny taona 13 sy firariantsoa ho antaona vaovao 14 ary hizara sy hamintina ireo tetikasa laharam-pamehana ho antaona 14 no fampiresan'ny filoha mandritra ny io fotoana io mitoy ny fanampiana-piarabelona ataony fikambanana maro zatovy toliara izay tariny filoha Rino Soaflira tonga nanolotra materiel presse quiz sy charge 200 kg ho an'ireo tanora mitaiza vatana ao amin'ny centre Fivato any Toliara ny tenany tamin'ny alarobia 17 Desambra lasa teo amin'ny mahampanao fanatanjahantena azy dia namporisika an'ireo tanora hazoto hatrany hitaiza vatana i Soaflira Rino tsy farana fa hitohy ny fiarah-miasa eo amin'ny ivotoerana fitaizam-batana sy ny fikambanana maro zatovy araky ny fanazavana tanjona dia ny tsy hamena mitaha any centre Fivato amin'ny centre hafa manao soa tsy ratsy ho any Toliara hoy hatrany ny mpitarika tamin'ny lakamisy 20 Desambra lasa teo no navoaka tamin'ny fomba ofisialy ireo 30 mianaka ny salorana ny anarana sahy izy ireo dia nanaraka fiofanana teny anglisy nanisan'ny 3 volana tao amin'ny ivotoerana mpiofanana bonglava amin'ny teny anglisy ity toerana ity dia eo ambany fiahiny fitaliavam-paritry ny fampianarana teknika sy ny fiofanana arakasa ao bonglava tompona ndraiky mpanjakana maro avy any Tsoromandidy no tonga nanome voninahitra ny lanonana namoahana ity andiana ity izay sy zay raha tompoko lasy tompoko vavy amaranako an'ity vidéontsika ity manatsika rehetra na commentaire ambany ity vidéo ity mba afahantsika mandravina andreny hevitra rehetreny anaovantsika vidéo manaraka eo manatsika ihany koa ilaikeny vidéontsika ary manatsika tanandroa hatrany hiabone amin'ny sainatsika mba afahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa nesesy tao matatagasy tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka de mirary soa Mitiavako no tsy mio, vomeka me mito, sasa miano tsiny
falavianao zao jiaby